Resaka von'olona indray maty no vonoin'ny mpamiliny ny mpandraharaha iray izay fahatokisana nivadika ho loza tahaka an'izao ny tranga izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manazatsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba honina mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ilay mpandraharaha malagasy iray izay naty novonoin'ny mpamiliny no tena iompanan-tsika atao anatin' ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Port Berger mitsangana ny mpomba ny député izay mandany fanaratsiana azy. Namboaka fanambarana ireo momba ny député Lekarana izay voafidy tao Port Berger manoloana ny fanehoan-kevitra sy ny fanaratsiana ataon'ny ben'ny tanàna ao Andranomeva Mevariska Dany momba ny fitantanana ny volany Siady. Nambaran'izy ireo fa tsy mitombona ireo fiampangana ireo ary manimba endrika izany rehetra izany. Nomeloan'izy ireo mazava ny fanasoketana sy ny fanaratsiana izay atao amin'ny député amin'ny endriny rehetra. Araky ny fanambarana mitaky ny hampitsaharana tsy misy antakandro izany izy ireo satria mety hiteraka savorovory sy anakorontana ny filaminam-bahoaka. Etsankilany miantso ireo tompon'andraikitra ihany koa izy ireo mba handray fepetra haingana amin'ny fanaparitana ny zavatra diso sy ny fanakorontanana saim-bahoaka mba hiantohana ny filaminana sy ny fitoniana any an-toeranany. Ambody mandresy indray mihamairy vaika ny asan-dahalo mihiritra ny tebiteby mitombo isa sy mihamafy ny tsy falipahalemana ao ambody mandresy distrikany Antsohihy ny talata 20 aprily tamin'ny andro mazavabe dia nalain'ireo dahalo tsy nisy tahotra ny omby raivala tao Antanamarina. Nisy olona voalaza fa voafira antsy ka voamaika nampitombony tahotra sy ny ahiahy izany. Mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly be Antsohihy ilay voafira antsy tamin'izany fotoana izany. Tsy ny farana teo anefa ny loza ny aliny alakamisy 3 aprily tokony tamin'ny 2010 alina dia lasibatra indray ny mpiasa ny fahasalamana iray izay efa misotro ronono ao Antsarbon. Dr Edmond norobaina ny fananany akoho sigisa lasa avokoa ary vola mitentina 3 hetsy ariary no very tao anatin'izany rehetra izany. Maneho mazava izany fa tsy misy intsony ny filaminana na andro na alina lasa miaina anaty tebiteby sy tahotra isan'andro ny mponina izay tsy mahalala izay mety hitranga rahampitso. Miantso vonjy amin'ny tompon'andraikitra ny vahoaka any an-toeranany mba handray andraikitra haingana sy hentsitra manoloana izao rehetra izao. Mila vaholana maika satria aina sy fananan'olona ny tandindondoza isan'andro vaky izao any amin'io ambody mandresy io izay voalaza fa tena mbola mafana amin'izao ankehitriny izao. Karama farany ambany hiakatra teny natao asa andrasana. Nambarany lehibe ny gouvernement tanandritra ny diabe tamin'ny voalohany volana Mey fa hisy fiakarany karama farany ambany ho an'ny sehatra tsy miankina. Fanambarana izay mampanantena fanatsarana ny farim-piainan'ny mpiasa maro manerana ny firenena. Na izany azy mbola mipetraka ny fantenina lehibe raha hoviana no hanomboka ny fampiakarana azy. Miandrandra mazava sy haingana amin'izany ny mpiasa satria efa ela no ny andrasana fanitsiana mifanaraka amin'ny fiakarany vidim-piainana. Teny natao efa misy fantenandrasana dia asa sy ny daty mazava hampiakarana an'izany karama izany. Mitaky ny fanavoazana lalina ho ihajo andrenana velo. Nandritra ny fankalazana fety ny asa tamin'ny andro ny voalohany volana Mey dia nanamafy hajo andrenana velo fa tsy maintsy havaozina lalina ny sehatra ny asa ao Madagasikara. Nasongadiny manokana ny mazava-dehibe ny fanatsarana ny asa eny ambanivohitra izay mbola iainana ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Araky ny nambarana dia tokony ho asa mendrika mahavelona ary manampy amin'ny fampandrosoana ara-tsaina sy ara-piainana ny asa rehetra. Tsy tokony ho voahilika intsony ny tontolo ambanivohitra fa mila omena lanja sy tohana matanjaka ihany koa. No mafisiny ihany koa fa ny tantsaha no andriankina ny fampandrosoana maharitra sy ny fahafitantena ara-tsakafo ka ilaina ny fanohanana sy ny fampivoarana azy ireo amin'ny fomba matotra sy maharitra ihany koa. Loza izay nitranga mpianatra iray no lavo ny herinaratra. Nitrangana loza mampalahelo tao amin'ny université n'Antsiranana ka mpianatra iray no namoy ny aina rehefa tratra ny herinaratra nandritra ny asa installation spire izay tao amin'ny PV R4. Nentina haingana teny amin'ny CHU Tanambao izy io saingy indrisy fa tsy voavonjintsony ny ainy. Araky ny vavavoaray avy amin'ny fandrina varatra ilay mpianatra ary mpianatra L3 tao amin'ny faculté des lettres et sciences humaines izy io izao ndosy-pahafatesana izao. Taitra sy nalahelo ny mpiara-mianatra sy ny mpampianatra satria tanora mbola feno fanantenana sy nofinofy.
no indray nandao tampoka isika nanjary ranomaso sy alahelo no navelany ho an'ny havany sy ny manodidina azy mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo sy ireo rehetra izay ankaiky azy amin'izao fahafatesany ity mpianatra tany amin'ny université Nantsiranana ity midika izany fa efa ratsy ny installation ao anatin'izay université Nantsiranana izay ka mila fandraisana andraikitra sy jerena ankaiky izany rehetra izany mba hasorohana ny loza izay mety hitranga tahaka nitony nahafatesana mpianatra tany amin'ny université Nantsiranana izao ity ao anatin'izay loza mampalahelo izay hatrany aindehibe voavono antsokosoko tovolahy 7 taona tsy tafody avy nijery fety tranga mampalahelo no niseho tany Manakambahiny Ouest Ambatondrazaka tamin'ny voalohany volana Mey lasa teo iny tovolahy iray 7 taona no namoy ny ainy taorian'ny fanafiana nahafaty azy raha vao avy nijery fety iny tsy nampoizin'ny fianakaviana sy ny manodidina azy izao loza izao satria fotoana tokony fifaliana no niafara tamin'ny ranomaso sy ny alahelo lalina efa nandraina ndraiky ny mitandro filaminana amin'ny fikarohana ireo nahavanondoza fa hatramin'izao anefa dia mbola tsy fantatra mazava ny antony nanosika izao famonoana ity tovolahy ity tany Ambatondrazaka ity mitaka ny fanazavana sy ny rariny rehetra ary maniriny mba tsy sinitsony ny tranga toy izao ny vahoaka rehetra any an-toerana any amin'izao fotoana izao midika izany fa tena efa miharatsy ny tany satria efa mihafamono foana ny isika sambisika amin'izao fotoana izao fatokisana nivadika oloza indray maty ny vonoan'ny mpamily ny mpandraharaha iray mampalahelo sy mahakivy ny zavanitranga ny aliny zoma voalohany volana Mey lasa teo iny teny Ambohibao Antehiroka izay nahafatesany René Julien izay mpandraharaha avy any ambanja araky ny vaovao ray dia ny mpamiliny ihany no voalaza fa tomponantoka tamin'izao famonoana izao ny basy an'ilay ny hiarambona mihitsy no nampiasaina ny tifirana azy teo amin'ny lohany raha mbola teo ampisakafoanana izy tamin'izany fotoana izany voalaza fa avy naka vola tany amin'ny banky ilay mpandraharaha talohany loza ary lasa n'ilay mpamily io vola io tsy nijanona teo izany fa mbola nalaina ihany koa ny fiara 4x4 Nissan izay patrol an'ilay tompony ary noentiny nandositra nampanantena ny valisoa izay mitetina 10 tapitrisa ariary ny fianakaviany maty ho an'izay afaka manome vaovao mahakasika ilay mpamily fantatra amin'ny anarana hoe Noelin Sambrino tsy niandrela taorian'izay dia voasambotra teo ankaiky ny hôpitaly kely tao Toamasina i Noelin Sambrino ilay mpamily voarorohy tamin'ny famonoana nahafaty ny mpandraharaha iray izay avy any ambanja ity araky ny vaovao voaray dia tratra niaraka tamin'ny ihany koa ilay fiara 4x4 nandritra ny fisamborana vokatry ny fiarah-miasa ankaiky teo amin'ny olon-tsotra sy ny police nationale commissariat central bazar kely no nahafahana nanatanteraka izany tsy ivona fa efa nitedavina fatratra i Noelin Sambrino taorian'ny fiparitahany filazana fikarohana tamin'ny tambazotra sosialy noho ny raharaha voan'olona halatra fiara ary lelavola izay nitranga teny Ambohibao teny tao Antananarivo renivohitra tao mitohy araka izany fanadiadiana ataon'ny tompon'andraikitra amin'ity raharaha ity ary mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay hoe izay intsony zany ny olona azo itokisana amin'izao fiainana izao satria ny olona ankaiky anao ihany no mamono mahafaty anao ao anatin'izao fiainana izay efa sarotra sy mangidy ary mampalahelo amin'izao ankehitriny izao izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino fidimy like ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afanare manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa